La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. vous présente Nivava. Rampitsony fampitona amin'ireo mpiaraty azy sy eny amin'ny magro tanjomato ireo solombavomboaka avy amin'ny antoko tim nomena fahazahon-dalana izy ireo ho ny teo anivon'ny préfecture satria vao azo amin'ny fepetra fangatahana alalana. Misy ny tsy fitovin-kevitra eo amin'ny samy mpianatra ao amin'ny université Ambarikadimy. Misy ireo mpianatra afapo tamin'ny tolona, misy kosa ireo tsy manaiky raha tsy mivaly ny fitakinan'ny marina. Nitrangana fanolalana tovovavy 12 taona tao amin'ny commune iray ao amin'ny district-ny Anjozorobe. Mijoro vavolombelona ny arambona ary nilaza fa be ny tanàna no nanateraka izany. Nanapa-kevitra ny torany ray aman-dreny nefa hiara-ntsindry sy fanapara-pahefana. Manana amin'ny fomba fiainany manokana ny sokatra raha ny fanazavan'ireo tompony ndraiky raha mivalan-javaboary ao Tsimbazaza. Misy adimy ireo sokatra vaventy ao an-toerana amin'izao fotoana izao ary tsy marina ny filazana fa maty ny sokatra iray raha ny fanazavana azo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, manatanteraka fitsidiana any Irak ny Papa François manomboka androany hatramin'ny alahady ho avy izao. Ity ny fitsidiana voalohany nataony hatramin'ny tombohan'ny valinaretina coronavirus. Ny ateteny avy hatrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anamboatsika ny vaovao rampitso ny fampitoana amin'ireo mpanaradihy azy eny amin'ny magro tanjombato ireo solombavomboaka avy amin'ny antoko tim. Nomena fahazahon-dalana izy ireo ho ny teo anivon'ny préfecture vao aja ny fepetra fangatahana alalana. Henri Florio. Araka ny toromarika ireo mpanentana ao anatin'ny fandarana miara-manonja eny amin'ny magro tanjombato indray no anatanteran'ireo solombavomboaka ny tatitra ataon'izy ireo ho an'ny andro ny rampitso. Ireo solombavomboaka ihany no handray fitenena mandritra izany raha ny nambarany teo anivon'ny RMDM. Ny lamina dia tompo-piantsoana amin'ny fanaovana ny tatitra ny solombavomboaka n'Antananarivo. Noho izany dia izy no hitondra ny famelabelarana rehetra izay atao rampitso. Ny fikarakarana rehetra manodidina an'izay mialohan'izay fotoan'izay dia ireo solombavomboaka ireo no anatanteraka sy anatotosa izany. Ny fandaminana rehetra kosa aty ivelany mialoha eo amin'ny fikarakarana fiantsoana sy ny fanentanana ny olona no hifandrombonanay sy hifanomezanay tanana amin'ireo solombavomboaka ireo. Ankoatra izay, omena alalana ity hetsika ity ho an'ny andron'ny rampitso ho ny teo anivon'ny préfecture. Rehefa nifandinika ny teto amin'ny OMC reg élargi zany satria ny chef district moa zany zay tompony toerana eto akaikintsika eto dia nanapa-kevitra fa amin'ny anaran'ny démocratie zany izay ataontsika hoe démocratie dia midika ihany koa hoe fiainona ny vitsy anisa amin'ny alalan'ny atao hoe fanajana ny tany tandalana ny état de droit sy amin'ny alalan'ny hoe fanajana ny liberté d'opinion d'expression zany dia nanapa-kevitra fa omena an'zareo zany ny alalana ampiasa ny magro ho an'ny rapitso. Misy ny fepetra napetraka hitandrona ny filaminana raha ny fanazavana trany. Ka amin'ny fotoana ohatr' izao dia tsy maintsy mandray ndraikitra foana ohatran'ny taloha satria hetsika amorem-bahoaka io tafiditra tanteraka anatin'ny police de grand rassemblement de personnes, police administrative izay asan'ny gendarmerie na ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny. Asa mandavanandro zany io, fanazanana tsy zany. Ho fisorohana izay mety fanararaotana na fikorontana mety hitranga.
satria raha tsika mahafantatra ihany ho any kabary ombenimbeny ataon'ireo mpitarika etsika reo fa be dia be ny fanentanana any ambadika any ary ny tsy le antsofina ihany koa maro ihany koa dia tsy maintsy mandray fepetra foana zay fanakanana mandeha makeny aloha tsy hoisy zay aloha zany mazava satria nahazoana rarina le izy fa nazanona zany a tsy maintsy mandeha fampitandro filaminana eny amin'ny manodidina zay sao misy fioara-pefy tsy hisy ny fanapahan-dalana mandritra ity hetsika ho any andro ny rapitso ity raha ny fanazavana trany. Misy ny tsy fidivikevitra eo amin'ny samy mpianatra ao amin'ny université any Barika Dimy, misy ireo mpianatra afapo tamin'ny tolona natao. Misy kosa ireo tsy manaiky fa raha tsy mivaly ny fitakinany marina. Henri Florian. Taorian'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia lasa teo izay nanambara ny fanesorana ny Andriamatoa Zavotody Conscient tsy ho filohan'ny université ny Tomasina intsony. Misy tamin'ireo mpianatry ny université Barika Dimy alina no nametaka hazo ka namantsika ny varavaran'ireo birao rehetra tao anatin'ny faritry ny université ho fanoherina ny fitakiana izay tsy mbola mivaly hatramin'izao. Indrindra ny mahakasika ny nafatesany naman'izy ireo. Ny lamina ny teny anivon'ny université nandritra io fotoana io. Ny marena teo no ny fampitoana manoloana ny demi-tonneau ireo mpianatra. Fotoana izay nihaonana ihany koa tamin'ireo mpiara-mitolona izay nihaonana tamin'ny tompon'andraikitra tany amin'ny ministera fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Ny larobia lasa teo mahakasika ny famahana ny fitakiana izy ireo sy ny savorovory teo anivon'ity université ity. Nilaza ny andaniny tamin'ireo mpianatra fa hiverina hianatra izy ireo manomboka ny herinandro ambony io noho ny fitakiana izay efa mivaly amin'ny ankapobeny. Amizao iroso amin'ny fianarana ny mpianatra ato amin'ny anjerimanontolo Barika Dimy. Efa mangetaeta fianarana ny mpianatra mandeha ny dépense ray aman-dreny dia tapaka niany tamin'ny fivoriam-ben'ny mpianatra fa iroso amin'ny fiampianarana ny mpianatra ato Barika Dimy ary miantso anare mpampianatra jiaby. Nareo mpampianatra jiaby izay mampianatra ato amin'ny université ny Toamasina mba ho tonga ary agnome emploi du temps fa ny mpianatra dia efa vonona iroso amin'izay fianarana zay. Etsy ankilany mitsipaka tanteraka ny tatitra izay nataon'ny délégation mpitarotolona izay nanana fiona taty amin'ny ministera fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ireo mpianatra sasany izay tsy tao anatin'ny délégation. Mahatsapa voafitaka izy ireo tamin'ny tolona izay narananao ka tsy afapo tamin'ny vokatra azo. Zavatra tianay ambara voalohany raha ny tolona izay nisy tato Barika Dimy tompoko dia tolona somary hafahafa satria raha ny bourse ny andohan'le zavatra nisy tato dia fahatolony farany. Rehefa nisy igny fahatigny hitanay fa nararotin'olo tamin'ny lafiny ara-politika ary zay indrindra mahatonga zay miteny ny anty tsy afapo zay tompoko ary magnambara tegna tsy afapo raha zay mpianatra avy tamatavy manokana zay misy olo tena ny faritra telo tena tsy afapo. Hatreto tsy misy aloha ny fampianarana sy ny fampanderan-draharaha mandeha eo anivon'ny université ny Barika Dimy indrindra taorian'ny filan-kevitry ny ministra farany teo. Andrasana ny fahasahian'ireo mpandraharaha ny université hiverandray ny asana ataorian'ny fanakatonan'ireo mpianatra ny varavaran'ny birao fiasana ity. Mitaky pirofo mazava sy maro-pototra manoloana ny fanesorana ny filohan'ny université ny Tomasina ny filohan'ny CSS sampana Antananarivo nambarana fa tsy mbola hita hatreto ny pirofo sy ny tena antony fanesorana. Henri Florian. Manoloana ny fanesorana ny filohan'ny université ny Tomasina izay tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia lasa teo nanao valon-kafatra ny fikambanany CSS sampana Antananarivo fa mitaky pirofo mazava hiampangana ity filohan'ny université ny Tomasina ity izy ireo. Ka eo anatrehan'izany dia mitaky ny CSS ho fampiarana ny tany tandalana sy ny fitondrana tsara tantana ao anatin'ny fangaraharaana tanteraka dia mitaky ny pirofo ahafahana milaza fa nanao adisona bevava tokoa io olona io satria isika dia tokony ho filamatra ary mba hahafahanay miteny mananatra eny fa tsy izy ihany akory fa ireo hafa tompon'andraikitra ihany koa dia tokony andraisana fepetra ny fanandrify amin'izany eo anivon'ny syndicat. Misy ny didim-panjakana mamaritra ny mety ho fanesorana ny filohan'ny université tahaka izao raha ny fanazavana trany. Raha tokoka voapirofo izany
Ny komite intermédiaire no misana ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny université. Raha toka nahatratrarana faute grave na adisona miompampana ny filohan'ny université ary voamarina izany dia ny conseil d'administration na sy ny ministère piaya afaka mampitsahatra azy amin'ny asany ary amin'ny alalan'ny conseil des ministres no afahana manala an'izany olo zany sy mametraka ny comité intérimaire mba hitantana sy ampiodina ny université mandrapisy ny fifidianana amin'ny taona ho avy satria tapitra amin'izay mandandro zareo sy mandrapisy ny filoha vaovao voafidym-bahoaka. Ankoatra izay, ny antson'ny mpianatra rehetra eo anivon'ny université ny Tomasina Outony ihany koa ny filohan'ny CSS Sampanantananarivo malolo ny toe-java-misy ankehitriny. Melohon'izy ireo ny fanazavana ny mety ho fanembana fitaovana iombonana. Tsy aivana fa isan'ny antony nanesorana ity filohan'ny université ny Tomasina ity teo amin'ny toerany ny fanodikodinam-bola maro samihafa teo anivon'ny université. Teo ihany koa ny famarotana ny fitaovan'ny université ny Tomasina sy ny fampiasana ny volan'ny bourse mialoha ny hizarana azy amin'ny mpianatra. Lafa mavao hafa kosa indray dia ny 2 aprily ho avy zao no hivalin'ny didy momba ny fampiakarana ny didim-pitsarana nivoaka ny 15 oktobra 2024 mahakasika ny raharaha ary Laurent Radjason na Roly Mercia. Hatreto tsy mbola nahazo fafana vojomaika ny tenany. Nialarana Efson. Androany no nataony fitsarana ny raharaha Roly Mercia, ny votoatonady fampiakarana ny didim-pitsarana izay nivoaka ny 15 oktobra 2024 nanasazy azy 14 volana an-tranomaizina sazy miatra. Nanao fampiakarana avokoa ireo voapanga amin'ny raharaha ka ny 2 aprily ho avy izao no hivoaka ny valim-pitsarana. Zany nangataka liberté provisoire ho an'Andriamatoa Roly Mercia ny tenako mandra-piandra n'izay fitsarana avoaka ny fitsarana ambony fa rehefa nivoaka moa ny fitsarana ambony dia ny lavina zareo izay fangatana liberté provisoire zay. Zany hoe mbola mijanona any amin'ny fonja Andriamatoa Roly Mercia. De toute façon misy an'ilay mandat de dépôt anankiray izay nataony zareo amin'iny talohan'izao fitsarana zao. Raha anankiray iny mizoatsika amin'ny teny zao mbola ao amin'ny fitsara-taona fampitorana, mbola amin'ny 12 mars no atao fampitorana. Ny mpitory fa ny an'Andriamatoa Roly Mercia moa mbola tsy nilazana zareo ny daty anaovana fampitorana azy. Ny fanalana ny mety tsindritsindry politika amin'ny fitsarana no navohitry ny mpisolo vavany Roly Mercia nandritra ny fitsarana androany. Ianao hoe misy tsindry politika ve atao amin'ny fitsarana? Karaha tena hoe eny. Dia ho antaninareo iza zany le manindry politika. Za tsy nahita fa aleoko miteny hoe reny no fahitany fitsarana azy zany aloha tamin'izao. Ilay tsy fanarahan-dalàna nandritra ny procédure teo efa raha ohatra ka nanaraka ny fitsarana hatramin'ny voalohany nareo dia tsy vaovao intsony ilay izy. Fa maro be ilay izy fa saika ho avetika indray mandeha ahafantara ny fitsarana ambony azy androany. Jaivina, fitarian'olona idina an-dalabe tsy nahazo alalana teny Ambohipo, ny fanohitohinana ny filaminam-bahoaka sy ny fandriampahalemana no isan'ny vesatra hiampangana ity minisitra teo aloha ity. Araka izany, antony izao fanasaziana azy 14 volana izao, andrasana araka izany sy ny mety ho valiny ny raharaha. Amitoy hatrany ny fizarana kalitsinjo eny amin'ireo fokotany entina hanampiana ireo olona izay sahirana ara-pivelomana. Ho amin'ity androany ity vehivavy 290 no nasakafo maimaim-poana tamin'ny fokotany Ambotrakely. Misy Larana Arjo. Nytoy teto amin'ny fokotany Ambotrakely ny fizarana kalitsinjo an'ireo olona sahirana ara-pivelomana niavaka ny tamin'ity androany ity eto manamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy 290 no nisitraka izany. Vehivavy fa aloha mba vehivavy daholo no tonga teto androany. Dia vehivavy moa izany no tonga teto 290 eo ny olona misakafo eto isan'andro. Dia izy ireo zany miditra 45 na 50 isaky miditra dia intelo na in-4 miditra zareo. Ilay izy zany loka miova isan'andro, misy hena foana moa ilay izy. Androany zao riz cantonné miaraka amin'ny akoho saosy. Dia omaly hena-kisoa sy tsaramaso. Fa ilay hena-kisoa sy tsaramaso indraindray miova hoe hen'omby sy tsaramaso satria indraindray be da be tsy dia mihinana an'ilay kisoa dia. Tahaka ireo kalitsinjo rehetra dia misy ny siva nataony ny isam-pokotany, misy ny tike izay zaraina ho an'ireo izay misiraka izany.
Zany efa nijerevana tsara mihitsy misy le olona efa hoe tena sahirana dia misy konkoa zany le zokiolona efa tsy mavitenenina ntsony no natsona teto daholo dia ngambany akavitsiany eo amin'ny 20% le olona 50% tegna manoe somary tanoran'olona fa olona efa lehibehibe daholo zokiolona vehivavy efa lehibehibe daholo ketraikany amponina aloha zany be da be zany tsy mahandro sakafo atandro any an-trano ntsony fa mamonjy sakafo eto rehefa hoe torina eto zany farafahelany ianao ny roa andro ihany dia verina dia afaka ny roa andro ianao dia efa manoteny amin'ny ankizy hoe tsy misakafo ato an-trantsika fa any amin'ny fotany. Raha tsy ivona toerana anatanterana ny Kalitsinjo eto amin'ny boriboritany fahatelo ny eto Ambohidrakely hitohatra amin'ny volana aprily izany raha ny fanazavana. Mandeha tsikelikely ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahatany anatiny raha ny taona lasa efa nahitana avokany ireo paikady izay napetraky ny fitondram-panjakana ho fanamafisana izany isan'ny tsenaben'ny fizahantany miantarandriana. Raha toka tsy mbola fantatra mazava ny fotoana isokafany sisy tany amin'izao fotoana izao manohy ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny fitondram-panjakana. Raha ny fanazavana tsy ho taona fotsiny tontolon'ny fizahantany amin'ity taona ity, misy ny paikady napetraka ho fisintomana ny malagasy hanjifa ny tolotra amin'ny fizahantany anatiny. Efa manomboka miverina le asa zao. Tsika zao efa mois de mars, efa nisy promotion janvier, février, mars zao mandeha. Mars zao amin'izao fotoana zao any Fianarantsoa fantatra hoe mafy be le izy satria betsaka mihitsy zany ny mpandraharaha zany zao tsy afaka manokatra varavarana satria ny kategoria ny vokatra vokariny zany dia tena hoe ambony be raha hoe ho antsika eto an-terana ihany fotsiny fa betsaka koa nefa ny zavatra efa ataon'ny ministera zany amin'izao fotoana izao mba hoe afaka miditra tsikelikely koa ireo mpandraharaha izay tenentsika hoe afany azy ny tolotra dia io zany no ezahana ary izay le stratégie apetraka hoe ianaran'ny mpandraharaha koa manome tolotra mety amin'ny tsena misy. Izany paikady apetraka ny fanomezana fihenam-bidy hatramin'ny 500 amin'ny tolotra omena araka ny hita mandritra ny tsenabe ny fizahantany anjehan'ny faharoa izay ho totosaina ny 10/12 martsa ho avy izao. Dia nisy vokatra vaovao zany namboarina miaraka tamin'ny mpandraharaha ohatra hoe ny tourisme de bien-être dia ho aseho antsika eo zany ny vokatra ara-pizahatany miaraka amin'ny VTT. Ankoatr'izay misy koa ny concept ozy fitentsika anazy vokatra foronina ho an'ireo karazan'olona azo ataontsika hoe senior. Ny anaran'io vokatra io dia hoe vakansy valibabena ho an'ireo olona efa lehibehibe zany izay manana ny ento-manana sy manana fotoana anaovana fizahantany mandritra ny taona. Miisa 140 ny mpandray anjara amin'ity tsenabe ny fizahantany ity, miisa 5,000 ankila ny mpitsidika andrasana, isy ny lamina ho fanarana ny fepetra ara-pahasalamana mandritra ny hetsika ny fanazavana. 240 isanjato amin'ireo mponina any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara ankehitriny no tsy mahazo rano fisotro madio rano tatitra izay navoaka ny UNICEF. Abraham Randriamana. Isan'ireo miteraka ny tsy fanjarian-tsakafo ho an'ireo mponina any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara ny tsy fahampian'ny rano rano tatitra navoaka ny UNICEF. 240 isanjaton'ireo mponina any amin'ny faritra atsimo amin'ny ankapobeny no tsy mahazo rano fisotro madio. Mahatratra 240 isanjato izany ho an'ny faritra Androy, 240 isanjato ho an'ny Atsimo Andrefana ary 70 isanjato ho an'ny faritra Nosy. Manoloan'izany, paikady napetraky ny fitondram-panjakana ny fametrahana ny fanampiana ara-tsosialy ho an'ireo mponina iarany sy fanjarian-tsakafo. Zany gouvernemental efa mipetraka izay niarantsika nahita vovetivety teo mikasika ny Caravane du Sud nanampy an'ireo mponina tany atsimo miezaka amin'ny fanampianan'ireo sahirana tsy anavana na aty an-drenivohitra zany na any amin'ny ambanivohitra dia mitovy daholo amponina daholo mendrika rariny isitraka ny fanampiana ara-tsosialy. Ankoatra izay,
Ponina misa 7:20 alany amin'ny faritra atsimo no sitraka rano fisotro madio amin'ny alalan'ny tetika savony sy taitra tanterahin'ny UNICEF sy ny fitondram-panjakana Zaponia. Tanjona amin'izany ny fanarenana ny famatsin-drano amin'ny distrika ny Taolagnaro, Ambosary, Ambovombe ary ny any Ampania. Tahaka mahazatra anaraka dokavatro isika mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoa ny vaovao. Rehefa First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 000 ariards TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop. Fampiroborobona ny fizahantany anatiny ny ministeran'ny fitaterana ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro dia manolotra antsika ny andiany faharoa amin'ny tsena be ny fizahantany izay ho tanterahana ny 10, 12, eny amin'ny zarikanana Taninarenina. Ankoatr'ireo tolotra fivahinianana mahazatra dia ho hitanao ao mandritry ny 3 andro ireo tolotra manokana ho amin'ny fialan-tsasatry ny Paka, ny tolotra vakansy valibabena ary ny tolotra fitsangatsanganana bisikileta any amin'ny faritra Tsinarana. Andao anohana ny fizahantany anatiny, andao izahany Madagasikara, tsy misy vidim-pidirana. Azafady kely ange hoy isika, aina ny rano, nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fiainoana, ary ny vehivavy, indrindra ireo bevoka, dia sahirana mafy vao mahazo rano noho ny fahasembanany sy ny faniliana ataon'ny fiarahamonina na andreny vohatra io na antanana azy ireo. La ny andro matsaka ka tsy afa-miasa akory hameloma tokantrano, voahilika sy akoraina izy ireny. Ok izay ny faniliana azy ireny fa olombelona toa asy anao ihany izy. Miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika. Toy ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy nanatotosa fotoam-bavaka androany ny vadin'ny foloan'ny Repoblika niaraka tamin'ny solontenan'ny mpikambana amin'ny gouvernemanta ireo mpitandro ny filaminana vehivavy ary ny vadin'ny mpitandro ny filaminana miantarandrena. Anatin'ny fanamariana ny fetin'ny vehivavy niara-ny ombavaka tamin'ireo vadin'ny mpitandro ny filaminana tetsy amin'ny chapelle militaire teny Ampaibe ny vadin'ny filohan'ny Repoblika Mialy Rajoelina androany ho fampaherezana ny vadin'ireo mpitandro filaminana manoloana ny adidy izay atrehan'izy ireo no antony izao fotoam-bavaka izao. Adidy masina ho amin'ny tanindrazana tokoa izany no andreketan'ireo vadinareo ireo. Tsy ho vitany anefa izany raha tianareo vehivavy vadiny manohana azy ara-tsaina sy ara-pitaovana amin'ny fankahirezana rehefa sendra miady sarotra izy ireo. Fantatray fa mafy ny iainanareo satria tebiteby isan'andro no iainanareo isaky mivoaka ny trano ny vadinareo. Ady fantatray ihany koa fa misy aminareo efa tojony mafy indrindra ka namoy vady alefimandry teo ampanatanterahana ny asa. Mafy tokoa izany ka izay no atongavana eto solotena ny fitondram-panjakana mampahery anareo. Toy izany ihany koa ianareo vehivavy mpitandro ny filaminana. Amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izao dia mampahery anareo vehivavy vadiny mpitandro filaminana sy ny vehivavy mpitandro filaminana izahay. Araka izany niara-ny ombavaka teto avokoa ny vadin'ny miaramila, ny vadin'ny polisy, ireo vadin'ny zandary ary ireo mpitandro filaminana vehivavy. Ankoatra azy ireo, nanatrika izao fotoam-bavaka izao ihany koa ny solontenan'ny mpikambana amin'ny gouvernemanta sasany. Tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny plateforme numérique momba ny asa tanana eto Madagasikara. Ankoatra ny fampahafantarana ireo vokatra vita malagasy, afahana ihany koa mamaritra ny vokatra ao anatin'ny izany Ivrisha. Mitoy ny fampivelarana ny sehatry ny asa tanana eto Madagasikara. Taorian'ny ezaka amin'ny fampidirana anatin'ny sehatra manara-drafitra ny mpisehatra manao antom-pivelomana fototra ny asa tanana. Androany no napetraka tamin'ny fomba ofisialy amin'ny plateforme numerika natokana ho azy ireo. Ankoatra amin'ny fampahafantarana ny vokatra sy ny mpanao asa tanana,
maro ny tombony amin'ny famitrahana ny tambazotra. Natao izy io mba hanampiana ny mpanaosa tanana rehetra eto Madagasikara. Izany hoe natao mba ahafahana mahazo appui amin'ny resaka accès aux matières premières zany izay no isan'ny mahazaza bebe anazy voalohany satria référentiel ao anatin'io tambazotra io daholo ireo mpisehatra amin'izany resaka akora fototra zany mba ahafahana mpanaosa tanana mahazo akora fototra tsara ary amin'ny kalitao izay ilainy mpanaosa tanana izay. Natao ihany koa tambazotra digitaly io mba ahafahana mitady lalam-barotra ho an'ny mpanaosa tanana. Izay tena isany zava-dehibe ihany koa. Zava-dehibe amin'ny fampivelarana sehatra ny fametrahana ny tambazotra hoy ny mpanao asa tanana tonga nanatrika amin'ny fampafantarana ara-pomba ofisialy ny arenatsika.com. Isany andrasan'izy ireo ny fitondrana avo ny kalitaon'ny vokatra vita malagasy. Site arenatsika ampahafantatra kokoa justement izay hoe satria zany zareo zany ny porteur en garant quelque part ny qualité ny kalitao ny artisan zay miditra ao anatin'io site io. Zay zavatra zany rassurant ho anay artisan indrindra ary ho an'ny mpanjifa koa zany zay hividy ao le site zany dia manana izay qualité zay. Après misy foana moa zany ao anatin'ny hoe raha sanatrika tsy afa-po le olona voaverina be azo overina satria izay no maha-qualité anazy fa tsy hoe site ataontsika hoe olona rehetra miditra zany fa mba voafantana le olona miditra. Ankoatra ny fanomezany tokony mpanjifa mahakasika ny kalitaon'ny vokatra hita anatin'ny tambazotra ny arenatsika.com. Efa voajery ihany koa ny fiarovana ny vokatra miditra anatin'ny tambazotra manoloana ny mety ho endrika alatahaka na halatra isan'ny tokony. Androany no tontosa tetsy andavamamba ny fampafantarana ara-pomba ofisialy ny tambazotra. Trangam-piarahamonina kosa indray dia tovovavy iray 12 taona no nisy nanolana atao amin'ny commune iray ao amin'ny distrikany Anjozorobe. Anjoro vavolombelona ny niarambona ary nilaza fa ben'ny tanàna no nanatanteraka izany nitoriny iray aman-dreny nefa iarany tsindra sy fanapara-pahefana io ny nasaina. Voaolana ity zazavavy kely ity araka ny resaka ny fanaovan'ny mpanao gazety taminy. Tsy iza no nanolana azy fa ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune misy azy ihany raha ny nambarany. Nipetraka tao aminazy ihany taizany zanany dia natosy iray tamin'ny alina fa tsy tao ny vadiny dia batainy ngamera nataony tao ambony salon. Dia naolana dia niezaka nanohatra fa izy ngeza be dia tsy afaka nanohatra anazy fa ny andry ataony teo fotsiny. Dia naolany teo dia vita ilay izy dia namea vola roalina dia ndana ozy izy matory. Nifehako narary be dia nizaho amin'izao tsy mahapipi dia rehefa alohan'ny ndraiky lahy dia maharary foana. Fa izany nataony raha miteny amin'ny olona ozy izy dia vonoko nareo fa moramora nama mono aminareo. Dia tsy sany teny aloha nanomboka azy tamin'io any tsy nianatra tsony satria tsisy miditra ny lohako tsony any am-pianarana. Tamin'ny volana febroary 2024 no nisehon'izay fanolanana izay saingy noho ny tahotra. Tsy nasainy laza tamin'ireo ray aman-dreny ity ankizy vavoaolana ity. Raha tsy ny volana desambra teo, nanapa-kevitra ny tory ny ray aman-dreniny ary nanantona ireo sampandraraha isan'ny tokony voakasika izany. Omaly no niakatra fampanoavana amin'ny raharaha nefa nisy trangan-javatra nahagaga hoy ireo niaram-boina. Voatampoko narean'le zavatra tamin'ny desambra lasa teo iny dia nandray fanapa-kevitra hoe tsy mety zany. Dia nandray fanapa-kevitra hoe hitoriana iben'ny tanàna na dia ray aman-dreniny commune aza fa manao fitondran-tena ratsy. Nentina ilay izy teny amin'ny asesofity dia nadiadina teo zazy io niaraka anay ray aman-dreny dia ohatra izay nilazaina izy ihany zava-misy teny. Dia rehefa nentina teo amin'ny gendarme ilay izy dia natao tao ny ekety dia nroso moa araka ny zava-misy dia niakatra parquet zay maly. Dia tsapanay zany amin'izao andro zao fa misy fampiasana vola ataon'ny manam-pahefana aminay satria certificat médical zay nalainay noho ny antony trangan-javatra ny teo amin'ny zanakay tsy hita. Faharoa manaraka an'izay izahay tsy mahazo miteny tsy nenona mihitsy ny teninay fa présentation natao teo dia tonga dia aiza certificat de médical anareo dia efa aty aminareo. Zay zany nasianareo mangalatra, zay zany nampangainareo mangalatra, lasinareo mandehana. Voaroka tao amin'ny parquet. Tabataba hono zay olona tsy malala fomba. Voaroka zay. Na any amin'ny mpitandron'ny filaminana na efa any amin'ny fitsarana ilay certificat médical lazaina fa tsy hita raha ny fanazavana hatrany.
nakany amin'ny centre-vonjy zay a naka n'ilay certificat médical dia ny centre-vonjy ny teny taminay hoe tsy azonareo raisina tanany ty a fa izahay a no mamindra nyty any amin'ny gendarme kady lalana tonga teny amin'ny gendarme kady lalana l izy a dia commandant no nyteny taminany hoe tsy azonareo raisina tanany ty fa misy gendarme manatitra nyty eny amin'ny tribunaly dia ty atanako ty a ilay manambara le référence nanaterana na ny anaran'ny gendarme nanatitra azy eny miantso anareo manam-pahefana indrindra fa ianao madama Mialy Rajoelina tena mijaly zahay any ambanivohitra any amin'ny fanolanana ny zaza tsy ampy-taona ka dia miantso anao zay mba hanampy anay amin'izao fanolanana ny zaza tsy ampy-taona izao mba ho fanampinana any ambanivohitra any miriaria eny anivon'ny fiarahamonina ilay olona voalaza fa nanolana raha ny nambaran'ireto ny arambona ireto hatrany andrasana araka izany ny fandraisana andraikitra manoloana izany amin'ny mahatany tandalanan'i Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitony asa fanadiovana izay ataon'ny komina Antananarivo hisorohana ny fiakaran'ny rano indrindra eny amin'ny faritra Iva Sabrina Rarson. Voaolana ity zazavavy kely ity araka ny resaka ny fanaovan'ny mpanao gazety taminy tsy iza no nanolana azy fa ny be ny tanàna ao amin'ny komina misy azy ihany raha ny nambarany. Nipetraka tao aminazy any taizany zanany dia natory iray tamin'ny alina fa tsy tao ny vadiny dia batainy ngamera nataony tao ambony salon dia naolana dia niezaka nanohatra fa izy ngeza be dia tsy afaka nanohatra anazy fa niandry ataony teo fotsiny dia naolany teo dia vita ilay izy dia namea vola roa alina dia ndana izy matory nifehako narary be dia nizaha amin'izao tsy mahapipi dia rehefa lohany ndraiky lahy dia maharary foana fa zany nataony raha miteny amin'ny olona ozy izy dia vonoko nareo fa moramora nama mono aminareo dia tsy sany teny aloha nanomboka azy tamin'io any tsy nianatra tsony satria tsisy miditra ny lohako tsony any am-pianarana. Tamin'ny volana febroary 2024 no nisehon'izay fanolanana izay saingy noho ny tahotra tsy nasainy laza tamin'ireo ray aman-dreniny ity ankizy vavy-voaolana ity raha tsy ny volana desambra teo nanapa-kevitra ny tory ny ray aman-dreniny ary nanantona ireo sampandraraha isan'ny tokony voakasika izany omaly no niakatra fampanoavana ny raharaha nefa nisy trangan-javatra nahagaga hoy ireo niaram-boina. Voatampoko ny narehan'le zavatra tamin'ny desambra lasa teo iny a dia nandray fanapa-kevitra hoe tsy mety zany dia nandray fanapa-kevitra hoe itoriana iben'ny tanàna na dia ray aman-dreniny komina aza fa manao fitondran-tena ratsy nentinay le izy a teny amin'ny SSOFT dia nadiadina teo zazy io a niaraka anay ray aman-dreny dia ohatra izay nilazaina izy ihany zava-misy teny dia rehefa nentina teo amin'ny gendarme le izy a dia natao tao ny ekety dia nroso moa araka ny zava-misy a dia niakatra parquet zay maly dia tsapanay zany amin'izao andro zao a fa misy fampiasana vola ataon'ny manam-pahefana aminay satria certificat médical zay nalainay noho ny antony trangan-javatra ny feteo amin'ny zanakay tsy hita faharoa manaraka an'izay a izahay tsy mahazo miteny tsy nenona mihitsy ny teninay fa présentation natao teo a dia tonga dia aiza certificat de médical anareo dia efa ty aminareo zay zany nasianareo mangalatra zay zay nampangainareo mangalatra lasinareo mandehany voaroka tao parquet tabataba hono zay olona tsy malala fomba voaroka zay na any amin'ny mpitandron'ny filaminana na efa any amin'ny fitsarana ilay certificat médical lazaina fa tsy hita raha ny fanazavana hatrany. Nakany amin'ny centre-vonjy zay a naka n'ilay certificat médical dia ny centre-vonjy ny teny taminay hoe tsy azonareo raisina tanany ty a fa izahay a no mamindra nyty any amin'ny gendarme kady lalana tonga teny amin'ny gendarme kady lalana l izy a dia commandant no nyteny taminany hoe tsy azonareo raisina tanany ty fa misy gendarme manatitra nyty eny amin'ny tribunaly dia ty atanako ty a ilay manambara le référence nanaterana na ny anaran'ny gendarme nanatitra azy eny. Miantso anareo manam-pahefana indrindra fa ianao madama Mialy Rajoelina tena mijaly zahay any ambanivohitra any amin'ny fanolanana ny zaza tsy ampy-taona ka dia miantso anao zay mba hanampy anay amin'izao fanolanana ny zaza tsy ampy-taona izao mba ho fanampinana any ambanivohitra any. Miriaria eny anivon'ny fiarahamonina ilay olona voalaza fa nanolana raha ny nambaran'ireto ny arambona ireto hatrany. Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitra manoloana izany amin'ny mahatany tandalanan'i Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanatanteraka fitsidiana niraka ny Papa François nanomboka androany hatramin'ny alahady ho avy izao. Araka izany izy no papa voalohany nandeha tany Orient.
Fitsidiana manatantara sy manandanja ny diana Papa François any Irak ka nanomboka androany ary aharitra 3 andro. Ny gadina tao Bagdad ny atoandro teo ny fiaramanidina Alitalia nitondra ny Papa Ray Masina. Izy araka izany no Papa voalohany tonga tany toerana ary tsy nanaka ny fahatongavana ny valanaretina Covid-19. Amin'izao diany izao, maro ireo fepetra noraisina izy sy ny fandriam-pahalemana. Raha ny fandaharam-potoana, ny Praiminisitra irakiana no handray azy voalohany ary ao aorianan'izay hiazo ny palais présidentiel ny tenany. Toerana izay anatanterahana ny fiaonana amin'ireo tompon'andraikitra isa-tokony avy amin'ny fanjakana, ireo filoham-pirenena, ireo maso ivovahiny rehetra. Isy ihany koa ny fandraisam-pitenenan'ny Papa François ny amin'ny anton-diany sy ny afatra amin'ireo mponina irakiana sy ny mpino kristianina izay vitsy anisany toerana raha oharina amin'ny mpino silamo. Ary isan'ny lehibe indrindra ny fanehoan-keviny momba ny lafin'ny filaminana sy ekonomika izay misy any toerana mianjady amin'ny vahoaka manodidina ny 700 tapitrisa. Isan'ny fotoana andrasan'ny maro ihany koa ny fiaonana amin'ireo mpino silamo izay maro anisany an-toerana. Fepetra noraisina amin'izao fahatongavan'ny evekan'ny Rômany Iraka izao ny fiboahana tanteraka ny alahady izao, fotoana izay ialany ao Iraka. Raha ny fivoaran'ny Covid-19 any toerana tokoa, tamin'ity herinandro ity no nahitana fifindrana ambony indrindra izay mahatratra hatrany amin'ny 5,000 isan'andro. Manoloana izany, nanambara ny Papa fa tsy handray tanan'olona ny tenany, na izany aza tsy hiala lavitra. Tsy isy ihany koa ny fiaonana amin'ny vahoaka amin'ity diany ity, fa amin'ny ainao manjery ny vahoaka irakiana no anaraka azy mivantana. Vaovao tamin'ity androany ity ankasiany ianao nanaraka izany soafa tsara torto. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.